nandray feo Priskara kotoarmanana nandrindra sy nanantontosa iajarandry andro faharoa hitanao tsara zany zao fa tarytsika za manko efa niteny ka sitrapoko ary venona tonga ny embouteillage fa sitraponao nandeha lingilingy nitondra andramaritana ka ny amin'ny fatana dokotera tany efa aminjeny zany vony fa tsy zesta na aitraitra ka tsy hitako mihitsy zay idiranao amin'izany zana nefa andeha vidy fanafody ho azy dia narena misekoseko ohatrin'inona fiantrana olona tsy hanenenany iny izy zao lasa nodina alefantsika bus teo nahazo fanafody dia milamina zay tsika ny lamina zany zao ny sainao nefa ny olona miandrinao ny ampiasana tsy rarahinao rehefa tsy andry izy ary vony dia mahazo mandeha sady zangy ny tompon'ny orinasy tsy izy mihitsy ny andidy amin'izay ataoko dia ataovy ariko mbola hoaniny ananao tia mampiantam-piasy ity indray andro any aza menimenina fa vao mahela be le embouteillage ay atinareo mianaka fa ahoana nitady angara mise saika anontany fotsiny aho hoe nanahoana ianao zay raha matao marita efa sitrana efa tsy de maninona ka ay kosa nahazo an'le fanafody de mihasalama tena misaotra anao re zay raha mise tena narary ngeny inomaliny tsy misy isorany zany ry feno atao ahoana ny fijery olona marary ato trano fa sao ialako tsiny aminareo mianaka nitoetra ny madamako reny hitako tena nasika sy nanao tsinotsinona nareo mianaka mantsy izy tato ato zay ka zay ngeny mahampampiasanay azy raha mise ataoko fa zony ny mibaiko sy miteny anay raha misy tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny ataonay fa tsy amiteritrenina sy teny anavina ohatran'ireny na zany aza mba te hizara vaovao aminareo ihany hoe ahoana zay tiako fantatrareo mianaka fa mandalo ihany ho toetran'io raha nandalo tany amin'ny dokotera mantsy zay dia nanambara izy fa amin'ny toejazy vony vadiko ary efa rovolana zao nkibony zany ve andray vaovao mahafinaritra kosa zanyko dia rahabaina zany raha misea misaotra betsaka raha marita de izy zazakely mitomany koa zany atao amin'ity trano ity rehefa kelikely sady mbola matanjaka tsara hitaiza azy fa za matahotra ianao ka miomana ary fa de ho bebe marita indray ny fiantsoko anao atoato ka tsy maintsy izany moko ary efa aonga madama raha mise mbola tsy aho izy ka mbola nisy zavatra nijereny zay de taraika any ivelany any izy fa hoana misy zavatra ilanao azy nga ka saika mba hiarahaba sy rarosoa azy zay mianaka amin'izao vaovao mahafaly zao ko alorony eny rehefa manam-potoana malalaka tsara izy ka rehefa le midina miresaka amintsika eny an-jaridaina iny ohatra sady tsy maintsy ho hita miandalana eny any ge zany ary aleo aloha hiakatra any ambony fa toy izy ny raharahanareo fa ngatsy sakafo raha misea oko zao marita fa tena mbola feno ny foka ohatrany tsy mahatelilako eny ary faly be izy rineny ka zany eky rehefa hoe anataranaka sarobidy loatra ngeny zanaka ry feno mety tsy ompitratra po ngamba ny hafalian'ny madama hita mino kosa rineny fa mba hiova amintsika amin'izay izy mety hanao andreny toetra reny tsony sa hoana oziny engane aky ary andao amita ny reto aloha variany resaka fotsiny eto tsika mianaka
fa inona koa tia mahazo no mitsikitsiky sy miarahaba vao maraina mitady zavatra indray sa so de nisy tsy nety natao indray de mila ranondranony amin'izay tsy bedy ka miarabanao fotsiny atompoko sady inona mirarisoanao amin'izao ianao zazakely zao inona mety afinaritra be zao rehefa teraka izany zanako izany de sady milalao zazakely koa za amin'izay fa ty ve zaza mitonantonana e taizany nafatarany nafalalam-pomba mihitsy tonaka amin'izay fa sady fiandrasak'olon-dehibe mipiditra ny fiainan'ny olona andrasy fa mahita ty madama ty ngamba ny afiandrasapetipetitra mifona re tompoko zany aho mbola laiza ny azo fa maninona finoana ohatra zao tira fa tsy voana tsy marita madama efa tenenina foana mifona re tompoko aza malaky mifona ho aza malaky mifona mbola tsy tapaka angety e za mba ianakenarany ty madama mifona re madama ataovy ihany fa afaka ny an'ity vao avelako madama tsabatsabao ihany ange fiainako e tsy isy sainany sady maditra raha tsy taiza ale mandehany de efa mampitandrina indray sao de anitatra sy tato-bolona ny amin'reniny ty ihany endry tompoko de sady vonoky tsy anakoantra ny roahako tsy hipetraka atao aminatso nareo mianaka aleo soloana any fa ny olona mitady asa milahatra ao ambavahady ao madama de efa mitena zay ary lasa ho mandehany makarary maso loatra ro nazo madamo fonye tsy nisy inona nataoko nefa mba niaraha-pazy fotsiny a de ray fontsy taroka be refe nazo ana ka tena marary ataholo ny lamosiko nitaroany tamin'le kifafa sifiko maneny tena be fa sotso tominy ela be nantongotra ary samy mila fa miatsika mihitsy fa andrengy avo afaka mandeha de inona zany lasaiko aneny raha manontany anay izy ho lasaiko azy ve marina sa andainga amineny andainga zavatra mbola tsy nataoko hatrizay nihira tamin'ny voamasoko izay 10 taona ny iainako teto tany izay angamba koa mety ho bedineny tamin'ny zavatra nataoko aleo raha ngatazominao arery ka ataoko hatrany tsy misy fa so de no zandray ny antony avoaroakanay mianakato dia ahoana nefa raha hitaneny reny maratra be dehibe reny ka aleo raha ngavaliako amin'izay itsony vavako amin'ny fotsiny ka tena marary daholo ny vatako aleo andeha tady pomady ahosotro amin'ity tongotro ty aloka tena mba mahafinaritra mihitsy nitoetra n'ity feno kely tika tsy vitany mahalala fomba sy mahay makasitraka an'izay natao azy fa sady mazoto tsara amin'ny asa taony tsy mba mamalyvaly zany sambatra ihany aloha raha marita niteraka azy afaka hiateherina rehefa any orina any jerenge raha tsy efa avy nanasa fiara izy teo dia io indray fa lasa nanamboatra zaridainy tsy mila nirahana akory mba tiako ry zao raha mba manana toetra feno fahazotoana ohatran'izao zanako rehefa any orina any dia inona marina moa zany zao no avin'izy ity tsy fianarana taony tsy velam-boly hitany fa dia voahidy ato amin'ity fefy ato ity nandritra ny izay 10 taona nahaterahany izay andraso aloha eny dia resahako mitokana izy
Sady taosondrina ery ty izy ko. Fiaina. Ahoana tompoko? Fa mbola tsy vita foana nga izy zao e. Manao andra mise? Salama. Efa kely sisa ka miava sy manondraka an'ireto voninkazo amin'ny sisiny indreto aho sisa dia vita. Ay kosa, ajanony vetivety aloha io dia avianao eto e. Ka sao dia... Tsy misy an'izany fa vita foana io e. Fa misy ilaindra mise ananga sa... Mipetra aloha fa iresaka tsika e. Iresaka? Inona ary ty matahotra be ty? Ka le asako ngera mise mbola misy tsy vita e. Bedo madame io sa? Za no miteny aminy fa tsy bedy zany e. Fa ahoana ary Fiaina? Eny tompoko? Inona zao mifanirindry mba tiandreo tanteraka raha meka safidy ndry? Mena safidy? Fa tena marina ve zany resaka raha mise zany sa mianiany e? Tsy manany any andry zany aho e. Mba te hafantatra an'izany etaeta andry zany fotsiny maray amandreny zanaka atsika. Ka zangelo mise zanaka mpiasa trano e? De manino? No zany de mpiasa trano koa zany Inona moa zavatra mba hoiriko raha mise sady na isy koa zany fomba ahoana koa ny hatateraka an'izany e? Ny olona rehetra manana faniriany. Ohatra hoe te ho lasa dokotera Fiaina rehefa lehibe, na reny mpanjaitra mahay be ikoizany reny e. Eny e, mba efa fandriko hatramin'izay zany ho lasa mpitondra rally zany raha mise le hitandra mise le tobila mandeha mafy be manao korsa fifanana reny. Zany ve? Tena tsy napoziko indray fa inona nefa ny antony ka? Ka reny hitako amin'ny tele reny ngetsina mbola vitsy kely ny vehivavy sa manao an'izany e. De motra tiako raha mba hoe mahay an'izany koa sao za. Tena maharan'izay ty zazy ty ka. Nazary fanina kely indray tamin'iny valiteniny iny. De ahoana moa zany fomba hatongavana amin'izany marina raha tsy nandeha fianarana izy ka? Maro manenina moa raha afaka tanterako mi zany e. Sady mihina fa azoto izy. Fa toa tsy miteny tsondra mise? Mieritreritra hoe maninona? Maninona moa raha ampianariko mitondra fiara ary Fiaina de amin'izay rehefa lehibe ny zanako de Fiaina mampianatra azy. Mba mampome koa raha mise ka? Marina zaniko. Zao sabotsy androany de tsy miasa. Hoentiko miaraka aminay mivady nareo mianaka rehefa avy eo de anaovako surprise tsara be mihitsy nareo. Surprise? Eno vitao io fanirahana io de miomandry. De teneniko raha matomarita. Ka sao de tsy mety nge zany raha mise fa zay nge asa no... Tsisy an'izany Fiaina fa rehefa zay de zay miandry anareo mianaka zay. De ahoana zany? Eny ka efa zay moa zany ny baikoko tsy maintsy tanterahana. Mavarina Samiry anjaridaina ery ary tsara resaka be amin'ilay kala feno mihitsy ange izy zany jere raha tsy faly ery. De inona moa zany zao ny resahan'ireo eo? Mino kosa aloha fa tsy sahita taran'le nandrarako azy kalaniny io e. Efa nataoko nafay azy tsara mantsy ny meko azy iny. Ary sao de mba mitady akariranrirana eny amin'ny samy any sa mitady ketriketrika andolona ny saim-badiko de amin'izay mivadika amiko izy. Andraso aloha fa mitediko no fetsy reto zany. Raha Marta koa mantsy hitako manara-maso tsara ny zareo miresaka ery, tsy mahita navy ety amin'ny terasy akory. Sura fa efa tena kopakisasana mihitsy ny reto raha zao. De mety toronevitra koa le tsisy sainy io. Rehefa tsy naompy zany ny fo malady de samy indray no hodina ny sainy. Mahay ianao raha Marta fa mbola mahay lavitra no ianao koa zany vony zany Sady zay mpiasa trano kely ve no mitady ametsy
ndrasy fifankahitsika. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe anjara masoandro. dia ampeny ny ajarandriamanalmanana. na enonao ny feony Saripitsy tela ravaka antsan'ny ony Priskarakotoarmanana Lydia Arlala niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Iajarandry. nandray feo Priskarakotoarmanana nandrindra sy nanantontosa Iajarandry. mbola itoy